Miarabantsika rehetra indray manaraka ny fandaharana tolotra sy tinady amin'ity anio ity manasantsika rehetra ampitiavana be anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Ny tolotra sy tinady moa dia fandaharana iresahana mahakasika ny toe-karena sy ny fiariana. Anio isika dia hoentinay any amin'ny faritra Analanjirofo any hijery fahombiazana tanora maromaro izay misehatra eo amin'ny tontolo ambanivohitra dia ny fambolena sy ny fiompiana izany. Niofana ireo tanora ireo mampiatra teknika amin'ny asa fandraharana izy eo any ka mahita fahombiazana izy ireo ary afaka manitatra ny asa fandraharany, afaka manangan-javatra ihany koa amin'ny vola azo amin'izany fandraharana eny ambanivohitra izany. Tsy tazomina ela isika rehetra andao ary anaraka ny fahombiazana ireto tanora ireto any amin'ny faritra Analanjirofo. Izy no romance monina eto Andranofotsy maro antsetra. Zanaka tantsaha izy ka efa fiainany mihitsy ny fambolena sy ny fiompiana. Izy raha teo tsy lasa lavitra tamin'ny fianarana noho ny fahasairana ny ray aman-dreniny. Ny taona 17 tapa-kevitra ny hanao matianina ny fambolena sy ny fiompiana ny vehivavy ka nanaraka fiofanana avy amin'ny Formaprod Analanjirofo. Zaka fa niala nianatra ray aman-dreninay zegny olo fa mpamboly edy raha mandeha mamboly agnaty ala fa tsisy ndraiky fiofanana na ino fô raha mamboly fô raha atao. Tady vola madinidiniky ke fa za nanomboko lycée ny Formaprod zegny niditra tamin'ny fikambana. Tagnaty fikambana ataoko zegny namboly asiko. Namboly agnana fogna le tegna asiko taky. Kera nitombo zegny le vola hazoko tamin'igny tapa-kevitra za fa iompy vidy avoro aveke tarimy lamba. Kela amin'ny andro kely ndraiky afa nenia tsara zegny le fiainana nanomboko namilôman-tegna. Za io tamin'ny 2017 nanomboko namilôman-tegna. Tegna le ilaigny le fiofana. Eraka niofagnana zegny fôntry ny tombona hazo. Tegna azahoana tombony tsara be zegny le fiompiana. Indrindra fô ny tena tsy nahay nianatra igny, mihompy zegny tegna azo atao. Anao mihompy amin'izay igny azahoanao tombony, anao tsy hangalitra, tsy mangara amin'olo. Tinina edy amina voro ke fa afaka malaka. Za zao navita tragno. Za navita tragno zegny 4 sur 12 vody vato. Karôna agnatiny. Aveke nividy fanaka agnatiny. Aveke tamin'ny bonne année tsela tegny za nagboaka sadoko a Dimampolo. Aveke tsela tamin'ny herinandro loso igny 3. Za zao manana drakidraky miaraka sadoko 20. Kela amin'izaiky izy magnantody igny mividy antody drakidraky amin'izay zegny mampitombo le isan'ny voro. Ahazoana tombony ary tena mahavelona ny romance mianakavy ny fiompiana manaraka ny teknika. Tao anatin'ny 3 taona monja dia natsangan-javatra maro izy ireo. Avakeky raha ivelomanay ty zegny sakafo. Mamondro oraka fa isaka mandafa antena ke amina ohatra voro. Avakeky zay fa vidy ahomby. Zay tamin'ny taona ty vidy tanety vidiny lambonay le volanky hefitra izy. Ary fikasana amin'izay kety ty vidy mondra fôtry amin'izay ndeha mbola amin'ny tanety fa mbola tiala tanety navidin'olo zegny. Mbola tsisy raha agnatiny. Za mamarotro vorona raiky zegny ka izy tamin'ny bonne année igny 200 000 lahiny. Vavy 100 000. Ny vinanahy ke zegny afa tsy jano satria afa nahitako tombony. Ny tombony hazoko io zegny
afa-tsy voleky zay tarimy raha. Indrindra fô amina fiompiana. Za zao zegny manana tanjona tarimy lambo za tamin'ny lasina efatra. Za zao amin'ny taona ty zegny manana tanjona tarimy heny. Drakidraky na tamin'ny izy amin'ny andro ke zegny 80 zare. Zare 80 io zegny tanjona anazy io izy ka tsy tondroka 200 mbola tsy janona. Le satria izy ke mbola misy mamana amin'ny andro ke zegny. Zegny le vina. Isan'ny tanora nisedra fahasahiranana teo amin'ny fiainana ihany koa ity tanora renim-pianakaviana ity, monina eto Ambodivoanjo Maroantsetra. Kely izy dia efa niompy akoho gasy saingy kely ny tombony azo. Hatramin'ny hofanany ny taona 17 ka nanarahana teknika kosa dia nivoatra ny asa fandrarany ary efa mihitatra amin'ny fiompiana gana izy amin'izao fotoana izao. Kafa fondrofondro rena akohona igny nagnano atody drakidraky zany mbo zao za mbo tarimy gana igny na zao drakidraky nagnanjy. Tsy nambelako io akoho io fô nampitombo taona za nahazo akoho. Ke nampiraraka tsara tamin'ny fiainanany na zegny ke efa nitombo e. Mamaritra akoho miisa 100 indroa ao anatin'ny taona izy, izany hoe ny volana Oktobra sy ny volana Aprily rehefa Pasika. Ny gana ihany koa 9 isaky ny mamoaka. Za tamin'ny saison igny 9 le nambidy. Aminay tio fiainay sarotra e. Avake tena ka tsy mikofoka amina raha. Anao mampianatra zaza magnino nambidiky raha io sanany navangako vary. Sanany nagnanovana velon-tegnanay hafahafa. Nagnanjy. Fa hitako fa za ka tsy niofany tamin'ny raha io mety tsy nagnanjay fiainanay za. Aza. Fô hitako nasoa za izy ke tsy ambeloko ity. Hatramin'ny nanaovana ny fiompiana ara-teknika dia nihatsara-drany ny fari-piainana izy menakavy. Tsisy ahomby nalokany, nandao fivorona iny vanga zany kahomby. Magnano tragno. Magnano tragno day. Tanjona maloko na za mampianatra za ke tsy nahay raha edy tanjona ndraiky tsy ambarako karaha za izany koa ampianariko tsara be. Na zika keza tanjona mbo anohana zare. I Monsieur Valérien no mpampiofana ny tanora momba ny akoho gasy sy ny gana eto Maroantsetra. Hafa mihitsy izy ny fivoaram-piainan'ireo tanora izay nandihy fiofanana. Fiompiana nataoko mikasiky fiompiana akoho gasy Ratsarena. Ny fataovako azy amin'izao misy an'ilay mpianatra nandray tsara ilay fampiofana. Fataovako azy ohatra perline regny. Tsy mpianatra ny songadina regny tokana fa nataovako vokatra ny felagna anazy raha ny mpianarany azy. Izy mbola tsy nihofagna ny ompy fa eo ihany karazana fomba nentim-paharaza. D'après fiofanana ary nagnano le application ny fiofanana natao izy. Avy teo koa nampitombo le mpianarana azy. Tamin'izay dia nofo mikasiky akoho dia après amin'izay izy nampitombo mikasiky gana no le fahitany le tamin'ny akoho. Tanora tsara fiofanana, mahafeny asa fiarina ary mahavelo-tena. Voaporofo izany eto amin'ny asa fiarin'ny Bejean, niofana momba ny fiompiana kisoa izay fahaiza manao azo avy any amin'ny fiofanana avy dia ampiariny amin'ny fiompiana. Ka ny taona 2012 ihany dia efa nahazo vokatra tsara izy. Kisoa miisa 7, 80 ka hatramin'ny 80 kilao. 2018 za nagnano formation tegna le hitako nampiova be fiainagna anazy zegny eraka navitako le formation e. Amin'ny resaka fiompiana kisoa koa maro raha le arahiny mikasiky azy. Dia za avy teo zegny raha fa niditra tamin'ny formation zegny dia efa za fogna afaka magnano traitement lambonaha
magnano vaccine, ohatra magnala vangy, fera, mamositry, fahaza fô. Dia raha avy ty amin'izay igny am'le vokatsoa zegny azoko taminazy, nitondra izy navitako tragno zegny satria nandafy lambo raha voalohany tamin'ny 2018 satria za le nitarimy taloha izy zegny, nitarimy le 2017 izy za nagnano formation tamin'ny Formaprod dia le lambo nitarimiko 2017 io dia efa afaka naboako dia efa nagnanovako tragno ny sanany. Miezaka za mamoaka lambo isan-taogno, afaka misakafo tsara sy normal satria zany misy le fagnampinasa, manana fagnampinasa za dia mandeha mivarotra ambanivolo regny, igny zegny le tadiavako sakafonay sy le sakafon'ny lambo. Le lambo le terminé zegny direct le voakan-draha zegny le tegny le dira amin'ny aminazy fa tsy miditra amina sakafo mihitsy zegny le izy. Le ohatra magnano ohatra hividy raha le mbo matombotomboka le azo anterana amin'ny fiainana, karaha an'igny zegny le tegna le ilany amin'le fandafosana le lambo zegny. Navita tragno za, avy teo zaho nahazo bahut sy salon sy garde-manger isan-karazany, latabatra. Ezaka ataony Bejean ny manitatra ny asa fandrarany. Dingany magnaraka le ndeha tao zegny mieritreritra mbo hagnatsaratsara le fiompiagna zegny, hagniditra le tragno, hagnampy le amarony kisoa. Avy akeo amin'izay kao mieritreritra hividy tokotany zegny zay mbo mahazo tokotany malaladalaka afaka ompiagna azy sara midirina amin'le tegna mahasesitra fiompiagna maventy zegny. Zegny zegny le tanjony magnaraka avy. Za zegny mbola afaka manohy ny asanahy fô satria izy io zegny raha fa nisafidigny le andeha atao ivelomana ary nahita mpombiazana ke la tsy ambela fô hitady le ampivoatra azy ho ambonimbony fô zegny le tanjony. Mbo ho lasa hita taritra antegna, mbo hita le nagnanaovantegna formation am'le nagnanaovantegna formation zegny mampiavaka antegna magnano formation sy tsy nagnano formation. Tsy mitazona ny soa ho azy irery ity tanora ity fa miezaka mizara ny fahaiza-manao sy ny traikefa amin'ny mpiarabelona mba hanitarana ny fampandrosoana. Fa misy le tanora le mandalindalo le camarade le mandalo mbo mitarimy lambo karantegna dia mpianary ny tekniky. Avy akeo ka zare ndraiky le magnasagnasa antegna mandeha magnano traitement igny antegna magnatony zegny tsy mihafahafa le tanora tahaka antegna. Nampivoatra ny fiainan'ny Jacquinot ihany koa ny fiofanana kisoa manaraka ny teknika azo avy amin'ny fiofanana. Mampiavaka ny tarimy lambo le fomban-drazana sy le tekniky, anao zegny amin'le tekniky tsy miasa loha mamositry lambo anao, tsy mieritreritra ho azona ino tétanos zegny anao amin'le tekniky. Zay mitarimy lambo amin'ny fomban-drazana agnaty rova mipetraka be ambony tany, tsisy mipetraka agnambo zegny, mbola hiasana loha izy ho azona tétanos. Maro ka aretiny manimba azy amin'ny fotoanan'izigny. Ny zavatra tegna tanjona anahy amin'ilay fitarimeko lambo antigny aiky le raha nazatra za letry voalohany io
FZ fogna andeha ivelomiko tegna jusqu'à amin'ny farany. Le vola azoko tamin'ny vidin'le lambo navitako tragno mbô hianarany zanako agny Marantsitra ville. Mbô fa tsy magnofa tragno eky fô. Mbô tragnony tsy aboky tamin'ny vidin'ny lambo io, tragno tôly. Ankoatran'le tsy avavoko le tragno, mbô nagnanaovako fiainanay ato an-tragno, mbô nampakarakarana hoe andeha tanety zegny zahay mbô mahazo zavatra andeha atao amboly hely tatahaka ny tahon-davany sy ny mondran'ny jirofo. Iray amin'ireo tanora mpandraharaha mahomby eto Mananara ihany koa i Jean Franco niofana momba ny fiompiana Kosigany izy tamin'ny taona 2014. Ka agronomie zareo le tegna izy zegny le resaka fiompiagna zegny production animale zegny le nanao forme prod nomboka 2017 ka hatramin'ny 2020 take izy nanao nanao forme prod zegny. Voalohany malôha lesy za mbola kely malôha le fiompiagna after efa tiako zegny. Fa noho hoe za mbola tsy ampy traikefa zegny de nanosika za nandeha hagnano formation resaka fiompiagna igny zegny le nanosika za nagnano azy. Tegna nahatonga zaho to de efa namorogno ny fiompiagna zegny de hita am'izao malôha fontry le olo tsy anasa. De eritreretiko zegny mbô morogno asa ho an'ny tenako sy ny ho an'ny olo hafa zegny le nahatonga za nanangana le toeram-piompiagna zegny. Ny fiompiagna ataoko malôha zao akoho gasy ndraiky gana. Le faharetan'ny fiompiagna zegny raha ohatra akoho gasy izy efatra vôlana karaha an'igny za fa mamboaka. De gana 3 vôlana. De za gana koa ndraiky magnano mandafo zanany ndraiky mandafo atody arakaraka zegny. De le tena marotako le vokatra anazy zegny am'izao malôha mbola hita mananara fô. Resaka fagnampiagna le magnodidina zegny tegna magnano za. Ohatra amin'zegny resaka fagnanovagna vaccine le vorogno zare zegny. De magnampy za aminjare. Zare miantoka fanafody de za mampianatra zare magnano azy. De karahan'zegny. Le fotoagna famarotako le vokatra zegny regny fafety regny. Ohatra bonne année karaha an'igny zegny matetiky karaha an'igny za mivarotra. De 26 paka karahan'zegny. Le fotoagna fivarotako le vorogno zegny, le vokatra. Tamin'ny 1er janvier lasagna igny akoho nambidiko tamin'igny akoho 500. De amin'ny vidiny 3 aligny karaha an'igny araiky. De gana 20. Ahafahany tsara mamelona ny vady aman-janany sy anotara ny asa fandrarany ny vola azo avy amin'ny fiompiana akoho sy gana. Misy fivoahana zegny tamin'ny fiainagna anahy. Mbo fa nividy motera hors-bord zegny zaho atao hitateran'olo satria eto aminay zegny moron-drano ivezivezen'ny entana sy ny olo zegny aminay aketo. Sosiko ny fidiram-bola amin'ny fiompiagna le fividianako motera zegny karahan'zegny izy. De mbo fa nividy jog zaho mba vezivezegny hitateragna le sakafon'ny biby ohatra raha mandeha mividy azy en ville igny karahan'zegny. Ataontsika na magnaraka zegny
le fagnanovana tragno zegny satria zaho zao mbola mipetraka amin'ny ray aman-dreny de akatikato zegny efa hamompogno le raha agnamboaragna azy fa mbola tsy nafompogno zao fa efa hagnompogno aminazy zegny. De magnaraka koa mbô tia eritreritra hanaova hanosiko zegny le filière zay ohatra zegny pisciculture zegny hankazo le eritreretike satria aminay aketo amoron-drano zegny fô le enti-managna mbola miandriandry kely zegny le tanjognahy magnaraka hagnano pisciculture hankazo satria aminay aketo amoron-drano. Le hafatranahy zegny ho an'ny tanora namagna malôha tegna mampirisiky antsika tanora hisehatra amin'ny resaka fiompiagna na fambolena satria o tegna mahavelogno izy raha toa ka hajaigny le asa zegny, hajaina asa anao de miroborobo ny fiaina. Le ho an'ny ministèren'ny fambolena sy ny fiompiagna zegny le hafatra apetrako zegny miangavy zegny mbô le olo mahavita le formation zegny mba omegny le tosika zegny mba ahafahany hoe le kit de démarrage zegny mba atao ambonimbony zegny mba ahafahany malaky miroborobo zegny le orinasan'le olo navita formation zegny mbô angatahiko am'le ministère. Zay ny mahakasika ireny fahombiazana tanora maromaro any amin'ny faritra Nalanjorofo ireny lesona izay azontsika tsoahana ao anatin'izy ireny dia tsy tokony ionina amin'ny fomba fambolena sy ny fomba fiompiana nentim-paharazana isika fa miofana manitatra ny fahalalana mampiatra teknika ahafahana manatsara hatrany ny vokatra ara-pambolena sy mampitombo ihany koa ny vokatra ara-piompiana izany. Tapitra sady mifandarantsika tamin'ity androany ity mankasitraka antsika rehetra niaraka taminay teto hatramin'ny farany manome fotoana ho amin'ny herinany toy izao indray ato anatin'ny tolotra sy tsinady hatrany. Mandra-piona tompoko.